Ny amaranantsika ny fampalambalambo rehefa larobitaka izao dia ny fanomezanantsika ny lohateny misongadina fampitenana fohy ny lohateny misongadina ao anatin'ny gazety soa ivoaka amin'ny rapitso laharana vaovao dia ny laharana fafito amin'ny fitopolo sy roanjato no tolotra ao amintsika mpamaky azy ary toy izao ireo lohateny misongadina. Ny lamaody ny tsy mitovy saingy ny fameno, izany loloha hevitra entin'ny penjin'ny lamaody vehivavy ato anatin'ity laharana ity. Ny an'ny lehilahy kosa dia ny palitao ento manomana ny ririnina no entiny soa amintsika. Efa miresaka momba ny lehilahy ihany ka dia loha hevitra iray lehibe mahakasika azy ireo no entina amin'ny pejy fahadimy dia ny homosexualité, ny fiaviany izany ary ny fisehony. Mahakasika ny lasy ny vavy kosa dia ny famelabelarina momba ny nofy ataon'ny soa ao amin'ny pejy fahadimy ihany. Ny sehatry ny fahasalamana indray dia hitondrana hatorolalina momba ny fikolokoloana ny soroka ampatanjaka azy. Ireo zava-mitranga faraparany tany amin'ny firenena ivelany kosa no hitanao ao amin'ny pejy fahaefatra soa. Toy ilay lehilahy naneho fitiavany ny vehivavy tamin'ny fomba hafakely ohatra. Amin'ny fiteny frantsay no hitondrany soa ny fanazavana momba ny fampiasana ny menaka sy ny lera amin'ny fanomanana ny nahandro, kanefa anorenanao ihany koa ireo karazana nahandro vaovao amin'ny ity herinandro ity. Ny fomba fahitan'ny toetoetry ny olona kosa no tanteriny mamasoa ao amin'ny peniny pe. Izany no santionana an-dahatsoratra ho hitanao ao amin'ny soa laharana fito amin'ny fitopolo sy roanjato izay ivoaka rahampitso alakamisy maraina.